Tsy ho tonga eto amin'ny faritra Boeny tsy fanjarian-tsakafo. Izay no tanjona goavana ho an'ny ONG iray eto amintsika. Namorina ireo tompona ndraiky mpanjakana eto Mahajanga. Nanaovana an'ity atrikasa ity eto amin'ny chambre de commerce. Ny tiana atongavana amin'ny tetikasa PFOA zany dia mba hisorohana ny atafidiran'ny faritra Boeny ao anatin'ny faritra Mena izay efa voakasiky ny tsy fanjarian-tsakafo. Dia ireo manam-pahefana izay nasaina ireo zany no azo lazaina hoe hitahiry ny hafatra izay ho ampitanay mandritra ny fisian'ny tetikasa eto amin'ny faritra Boeny rahatr'izay rehefa tsy eo intsony ny tetikasa. Nambaran'izy ireo fa mbola tsy ao anatin'ny toerana izay isan'ny voa mafy amin'izany resaka tsy fanjarian-tsakafo izany ny eto amin'ny faritra Boeny. Mba hitazonana an'izay sy hialana amin'izany resaka tsy fanjarian-tsakafo izany indrindra no fanambogoavana amin'izao fotoana izao. Ny chiffre tena hoe exact angambany dia mety tsy voalaza eto fa ny faritra Boeny dia mbola tsy tafiditra ao anatin'izay faritra Mena izay ka izay indrindra no sorohana ao anatin'ity projet de fortification alimentaire ity hoe mba tsy ho tafiditra mihitsy ao anatin'ilay faritra Mena ny région Boeny. Statistika betsaka indrindra ny hoe zany hoe fa ao anatin'ny faritra Mena eto Madagasikara zany dia ny faritra Analamanga vadivavy fitovinany. Ny tapany maraina ihany no anaovana n'ity atrikasa ity eto amin'ny chambre de commerce ny andro ny zoma fa 1 ambin'ny folo ny volana Aogositra.